Kivavaksika tompoko. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanakary fanay masino, le Andriamanitra rainay, lay tianay, lay tomponay sy mpanjakanay. Nantona anao ampanitretena indray zay amin'izao atalata maraina zao. Matsiaro ny fitiavanao, matsiaro ny famindraponao, matsiaro ny fitahinao, ka mba antantaka ny mahagy ihany koa izay hoe aiza ny misy ilay mpanjakany Jiosy, fa mba vonona kosa izay manko hoe iankohaka eo anatrehany amin'izao andronao zao. Misaotra betsaka Jesosy misaotra ny amin'ny fitantahananao ny fiainam-panahinay, ary misaotra ny mbola nitenenanao indraindray androany satria manakambara aminay isan'andro ianao, hitehirizanao ny ao ambany fahamasinanao. Ankehitriny ary tonga ny fotoana iarahanay aminao andrenesanay ny afatrao, ho dia sokafy hatrany foamam-panahy tsirairay aby, andray ny fitahina, ny anatra, ary indrindrandrindra ny fampahirezana ahafahanay mamakivaky ny tontolo andro iray. Fa ilay Satana kosa zay mitady hanapodika handrava ny fifandraisana, dia didina tsy hanan-kersa napahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona Nazareta. Atsipy any faharimretrafo, ary tsy manambara tsony, tsy manana anjara tsony amin'reto zanak'Andriamanitra reto, satria efa vita tomboka sy ho zanany izay rehetra tafaray aminao eto. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Dia fahalimanona ny fahasoavana mampiadanana amintsika tsirairay avy hatrany indray ry havana ny mpanompon'Andriamanitra tonga hitondra ny hafatra androany. Ny fahasoavany ny hitohy tsara antsika ary hitantana ny lalakalentsika izay ho tanterahantsika. Ny bokin'ny Koritianina voalohany toko 5:20-20. Izany indray no vatsim-panahy nomeny Tompo ho antsika androany. Koritianina voalohany toko 5:20-7. Rehefa hita diovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no antenanantsika ny Kristia, dia mantra indrindra no ny olona rehetra isika. Amen. Ny tena asan'ny fiangonana ry havana dia ny mitaizan'ny olona mba ino an'Andriamanitra, hitokika an'Andriamanitra ary anantena an'Andriamanitra. Ary izany finoana fatokiana sy fanantenana an'Andriamanitra izany dia mazana miompina ny 700 isan-jato ny amin'ny fanebiazana ny zanatsika, ny amin'ny fahombiazana eo amin'ny fivelomantsika, eny eo amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, indrindra eo amin'ny fahasalamantsika, mba ahafahana mahita ny voninahitra Andriamanitra. Fa saingy izao kosa nefa azazana amin'izany any ilay resaka eto an-tany any, izany hoe izao mila fiarovana, izao mila fitahiana, izao mila fanambinana, izao mila fisogadinana eo anivon'ny fiarahamonina misy ahy maha-kristiana ahy. Azazana amin'ny resaka ety an-tany any ry havana ny fivavahana, ny finoana, ny fanantenana, fa ny Baiboly dia milaza hoe raha toka mbola amin'ny zavatra ety an-tany any no antenaitsika an'Andriamanitra, dia ahoana hoy ny Baiboly? Manitra indrindra isika. Teny amintsika ary ny Baiboly fa tokony anantena an'Andriamanitra ny amin'ny fiainana mandrakizay indrindra isika. Ary zay ry havana no ilazana amintsika mandrakariva hoe mamita tena nge ny olona iray raha noho ny resa-bola no ivavahany. Raha eo amin'ny lafiny ara-materaly no mahatonga azy mivavaka, na koa hoe misy fikasana ty no tanteraka, dia iny fa lasa mivavaka izy. Tena mamita tena mihitsy ny olona ny amin'izany ry havana. Fa ny Baiboly dia tena mitaiza ara-panahy mihitsy milaza hoe anantenao Andriamanitra ety an-tany, nefa manantena azy koa ihany koa amin'ny fiainana mandrakizay. Fa hoy manko ny voalaza ao Mateo hoe fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa
very ny ainy, very ny fanahiny, dinio tsara izany ry havana. Andriamanitra tsy milaza hoe tsy mahasoa ilay manan-karena. Andriamanitra tsy miteny hoe tsy mahasoa ilay fanambinana, tsy mahasoa ny tranobe, fa kosa na dia miaina ao anaty confort tanteraka aza ny olona ety an-tany, ka maty izany olona izany, maty tsy manam-panahy ny iaona amin'Andriamanitra, dia tsy mahasoa azy akory izay ananany. Satria ilay ananantsika ty angery havana dia ambaran'Andriamanitra fa 70 taona na 80 taona ihany rabe indrindra, izay ihany no ahafahantsika migolabana amin'ilay fananam-be. Fa amin'ny taona ialantsika ety tsy afaka mitondra na inona isika. Ary zay ry havana no tokony ataontsika ao an-tsaina lalandava ny tenin'ny soratra masina hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka mba ho aniza izay no arenao. Fa i Joba aza dia niteny mihitsy hoe: mitanjaka ny voako tany kibon'ny neny, ary mitanjaka no iverenako. Sary mipetraka sady izany ry havana fa raha ho avy ny ora ialantsika ety tsy afaka hitona na inona isika. Ary ndrao re, ilay zavatra tsy azontsika entina avy ety an-tany no nanadinonao ny fiainam-pananao. Ndrao dia noho ilay resaka fananam-be izay tsy azonao entina na dia tapo biriky iray aza, no tsy norarahinao ny fanahinao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa dia toa tena variana tamin'izany ianao. Ry hava malala amin'ny tompo. Marina fa efa nitsodrano ary mbola hitsodrananao ny mpitandrina. Mbola hitsodrananao mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Hitsodrano izay mba ho tahina ny asa tananao, mba tafita taranaka ianao, mba hilamina ny fiainana tokantranonao. Fa mitsodrano anao sy ny ankonanao ihany koa anefa izay mpitandrina, mba ho tonga soa any an-danitra ianao izay miaina io sy ny taranakao. Asa raha mitovy hevitra aminay ianao amin'izany, fa izany no tsodrano tena tsara indrindra eto an-tany, satria izany tena fototro imasoa antsika amin'ny fiazakazahana amin'izao fioavana zao. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy misy hetsika tokony ho tanterahanao. Afaka 10 andro mantsy dia kalaza ny Noely isika. Noely izay nandaozan'i Jesosy Kristy Tompo, nandaozan'ilay mpamonjy ny fanjakany hoe ho ambaravaranao, andondona eo aminao izy. Ary dia samy mihazakazaka ny tsirairay manao izay mamendrika sy ho atsara n'izany Krismasy izany. Iomana izay zavatra no heverina fa hapety an'izany andro Noely izany. Ary ny ankamaroan'ny olona dia mbola zavatra ny tany ihany no imasoany. Ny sakafo, ny hazo Noely, ny kilalaon'ny ankizy, ny akanjo, sy ny zavatra maro tsy voatanisa, fa samy malala aby isika rehetra. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy azy ianao, fa raha izany rehetra izany no mameno ny fontsika, isika no manitra indrindra. Mamerina indray zao ry havana, tsy ratsy akory ny mihevitra sy mikarakara izany rehetra izany. Ny tsy manan-katao aza efa tsy fidiny, fa kosa re, efa mba vonona ve ianao iankohaka eo anatrehan'ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka? Efa vonona ve ianao hanolotra ny tsara indrindra ho an'ilay zanak'Andriamanitra, ho an'i Jesosy? Mamperitreritra ihany mantsy ny zava-miseho izay voalaza ao Matteo 2:17 manao hoe: ary no nahita ny kitana izy, ny maky izany dia nifaly indrindra, ary efa tafiditra tao an-trano izy dia nahita zazakely somary reniny
ka niankohaka teo anatrehany. Ary ny efa nosokafa ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ny magry namangy an Jesosy Kristy voateraka ry havana dia tsy iza ireo fa ireo no ilay mpanjaka ny magy eran'izao tontolo izao. Mampiseho endrika telo ary izy ireo amin'ity andininy roa izay novakintsika teo ity. Voalohany dia mampiseho endrika fifaliana izay hitantsika eo amin'ny andininy 10. Toa mampatsiahy ny fifalian'ny vahoaka raha niakatra teo amin'ny seza fiandrianany Solomona. Hitantsika izany eo amin'ny mpanjaka voalohany, toko voalohany andininy 10. Ny endrika faharoa dia mampiseho endrika fanetretena izay hitantsika eo amin'ny andininy 112 tapany voalohany. Raha niankohaka teo amin'ilay zazakely izy ireo satria fantany fa mpanjaka lehibe no izareo izay mpanjaka tonga namangy an Jesosy. Ary ny endrika fahatelo dia endrika fanomezana hitantsika eo amin'ny andininy 112 tapany farany. Fanolorana fanomezana izay tena lafo indrindra dia volamena, zava-manitra ary miora. Ry hava malalo amin'ny tompo, lesona ra-panahy lehibe no raintsika eto dia ny hoe fiankofana izay mifanentana amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Ary izany fiankofana izany dia tokony voamariky ny fifaliana, fanetretena ary fanolorana fanomezana. Samy manomana izany fotoan-dehibe izany rehetra amin'izao fotoana izao. Misaoran'Andriamanitra ianao ry havana fa efa eo am-pelatananao ny ato rehetra ahafahanao manatanteraka izany fanomanana izany. Fa kosa re aza variana amin'ny zavatra ny tany ihany. Fa mba manao ahoana izaho sy ianao manoloana an'ireo endrika telo naseho ny magy ireo raha iankohaka teo amin'ilay zaza izy ireo. Mba ho hita amintsika ve ny fifaliana fa tonga Jesosy. Aoka tsy ho adinitsika fa i magaga Andriamanitra mahery Ray mandrakizay no tonga ho antsika. Fa hoy ny voalaza zany lioka hoe fampamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ety andany ry havana, manao ahoana ny fanetretenako manoloana ilay mpanjaka ny mpanjaka? Mbola hitoetra eo anilan'ilay voninahitra ve aho? Mbola mitoetra eo amin'ilay arenako? Fa aizako foana avy aho samba hitentaka ny apôstôly Jaona hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy miena. Ary farany, inona mba fanomezana tolotro an Jesosy amin'izany andro izany? Inona no sokafako ka angalako ilay fanomezana sarobidy indrindra avy aty amiko? Fa hoy Jesosy amiko sy aminao ry havana hoe anaka, atolory ihany fonao. Mba hifoko an Jehovah Jesosy ve ny foko ka tsy hevitra ny momba izao tontolo izao izay mety lo intsony, fa mba hihevitra ny any amin'ny mandrakizay. Manana fotoana maro eritreretana ry havana isika tsirairay avy. Aza ela nefany fa 10 andro ihany no andondonona andrasan'i Jesosy andondona mibarabaranao. Sao diso tara loatra ka tonga tahaka n'ireo viridiny adala ka tsy ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. N'Andriamanitra rery ary aneny ty voninahitra fa ny teny izay nahafafo antsika dia mba samy hiomana isika andray an Jesosy amin'ny fotoana izay efa notendrentsika ankalazana izany. Amen. Ivavaka isika tompoko. Dia raha lazara voninahitra natolotra ianao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Misaotra betsaka anao tokoa ny amin'ny hafatra izay nataonao taminay indray ankehitriny. Fa efa miodiody tokoa Satana tady ampiditra ato anatinay ny amrehaka izao tontolo izao. Ambara amin'ny fiainana hita maso mako izany fa mirentirento tokoa
ny zavatra rehetra nitona foamam-pananay ny sainay ny masonay indrindra ka nadononay fa mbola fahazavana lavitra mihoatra an'izany ie no vatanay raha mampiditra anao ato anatin'ny fononay izay. Mankasitraka feny Jesosy ny amin'ny hafatra ao androany. Nampatsiahivanao anay tokoa fa tsy tokony toetra, tsy tokony eritreritra, tsy tokony iaina amin'ny zavatry ny tany izay mandalo fotsiny ihany, fa ho tsofony rivotra angereny dia ho lasa fa le fiainana mandrakizay zay efa nomanao anay, zany tiako no mba eritreretinay. Andro fanoloran-tena mako ny andro krismasy ohatran'izao, ho fanoloran-tena ho fiankofany eo anatrehanao, anapitenina izay rehetra tsy mendrika atao anatinay ka mba ahafahanao miditra atao anatin'ny fonay hahaizanay mandray anao am-pifaliana. Fa io ny mpanomponao tsirairay aby, fa io ny fanainao masy mba tsy avo tena tokoa, mba tena hitandrina ny fiainany, hitandrina ny fiteniny, hitandrina ny lalana kalehany ka tena mba vonona andray anao ry Andriamanitra rainay, tomponay ary mpanjakanay. Misaotra betsaka anao ny am'izay rehetra ny fandeferanao taminay nandritran'izay, kanefa te-hampatsiahy anay indray ianao amin'izao krismasy zao, fa le lapanao izay tsara indrindra no nafoinao mba hanavotana anay, ka tanteraka aminay le tenao, ianao le mpanan-karena no tonga mahantra mba hampanan-karena anay izay mahantra indrindra. Tsy afaka ny anan-karena nefa n'izay raha tsy mandray anao atao ponay, ary le fonay ratsy indrindra nomena ianao mba hovanao fononofo, fofeny fitiavana, hofeny fanetretena. Misaotra Jesosy eo, reo ny vahoakanao mametraka andreo tsirairay aby eo am-pelantananao, mba samy hatratra an'izany fotoana lehibe izany ary mba samy vonona hanolotra ny tenany anaraka anao ho mpanomponao. Fa mandra-pahatonga an'izany hampomano foamam-pananay, tsy aona amrehako izao tontolo izao, fa iomana amin'ny fandraisana anao ny tomponay sy mpanjakanay. Dia mbo tanterahanao aminazy tsirairay aby ny sodranomenao masina hoe hitahianao any Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao hoe mandana ry olom-bosotro, fa zao mbanao mandrakariva ambarany fatapotry izao tontolo izao. Fandera sy ny anjara voninahitra Jesosy dia fa ny fitahina sy ny fahasoavana trao mba hitahirizany ny tena tianao ambara mandrapoavinao iny amin'ny raha ao ny lanitra. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.